Salama daholo tonga zany tiany fotoana amaliko ny fangatahany Ramatoa Ridjasomanana ny anao adievitra amiko. Araky ny voalazany hatrany am-boalohany zany ny adievitra ho atao dia mahakasika ny fianarana teny vahiny sy ny manodidina izay fianarana teny vahiny zay, fanabeazana. Zay no lohahevitra nosorata amin'ny voalohany. Natonga araky ny fanazavana natonga azy agnataka débat amiko mikasika an'izay fampianarana teny vahiny zay dia satria nikianiko ny zavatra nilazainy, satria ny zavatra lazainy mikasika le misy tsy mahay miteny vazaha dia hoy izy hoe ny fianarana teny vahiny dia mila ina moa zany olona ny aina ao anatiny le teny vahiny ny toerana nipetrahany sy ny fianarana nataony hoe aiza nianatra. Raha zavaina tsotsotra zany dia hoe mila nianatra amin'ny sekoly ohatra maternelle na école de France na école d'expression française mavofeny ina moa zany teny frantsay dia aveo koa mila niaina anatin'ny lizy hoe teny frantsay ao an-trano na mandeha mivoaka ny ankizy namana amin'ny teny frantsay. Zay nazavainy dia nikianiko moa zavatra zay, nikianiko zay satria raha ohariko amin'ny tenako manokana ny ao an-trano zay tsy miteny frantsay satria mamanay tsy mahay miteny vazaha. Fa raha manaraka an'izay ny sekoly nianarako sekoly tsisy indra Tanoso Benala, sekoly tsisy indra Tanoso Benala dia sady amin'izay tratra ny fanagasiany zay tamin'ny andro Ratsiraka dia tamin'ny teny gasy daholo na ny kajy na ny tadjefia matematika sy ny fizika dia tamin'ny teny gasy daholo hatramin'ny ina moa zany fianarana ambaratonga fahatelo. Dia zany teny hoe zay sady tsy niteny frantsay tao an-trano tany ampianarana koa amin'ny teny gasy sy ny rehetrarehetra. Dia aveo koa tsy nanana namana miteniteny frantsay ohatra ny ankizy hoe mandeha any amin'ny lasity miteny frantsay na manao tiktok miteny frantsay fa tena tsy tam'izany mihitsy. Saingy ozy rehefa ianarana io teny vahiny io dia io. Rehefa ianarana io teny vahiny io dia io manaraka méthode, mianatra grammaire, miaraka syntaxe, mianatra ny rehetrarehetra dia io. Zay nazavaiko hoe ohatra nazavaiko hoe zay zao olona tsy nizesizesy tany teny frantsay teny anaty bus na tany any an-dalana na tao an-trano na taizataiza fa nefa za dia mahay miteny na frantsay na allemand na anglisy amin'ny niveau international ilaina amin'ny sehatry ny asa. Zay ny teneniko. Dia nanazava indray moa zany izy omaly fa hoe ninao izy cas exceptionnel, tsy ohatranao daholo ny olona fa mety cas exceptionnel anao fa ho azavainy amin'le débat zany satria hoy izy ny fampianarana teny vahiny sy ny mombaomba ny fanabeazana amin'ny teny vahiny dia nanaovany doctorat tany an'Amerika ka voafehiny tsara amin'ny zavatra ainy ka tsy hainao koto mihitsy no anakiana ny zavatra lazainy. Ny zavatra lazainy moa zany naveriko ihany fa hoe mila anatin'ny environnement francophone vao mahay sy mahavoafehy ny teny frantsay. Mila namana amin'ny teny frantsay ao an-trano miteny frantsay, eny an-dalana miteny frantsay dia nianatra tamin'ny école d'expression française. Dia zay zany moa zany no azavaina. Nefa rehefa mandeha ny fotoana dia mihaino ny zavatra teneny isan'andro mitatatata vidéo dia resaka izy voalohany resaka izy hoe raha ikoto mievoke le resaka bombo sosety dia za koa efa manana dossier momba ny koto efa vonona hatramin'ny vidéo dia gagabe zany aho resaka fanabeazana sy fampianarana teny vahiny no lohahevitra maninona no ampidirinao hoe resaka ina moa zany ny dossier momba fa maraka an'izay ny teny koa izy hoe ikotany hoe olona ina moa zany tsy afaka miditra ty Madagasikara fa za zao afaka mirehare afaka mandeha Madagasikara. Dia gaga koa amin'izay fotoana zany satria ianao ve olona ministra taloha ve ianao
sady ny olona nianatra tany amin'ny firenena demokraty mandroso no faly ianao fa misy olona ohatranazy zao tsy nanao eloka ninina tany Madagasikara madio tanteraka tany Madagasikara efa tsy tany Madagasikara anatin'ny firy taona no tsy afaka mandeha any no voasambotra makany satria miteny zavatra amin'ny Facebook de zay ve de mahafaly ny Ramatoa fa izy izay nanao eloka be vava tamin'ny resaka bombo sucette izy tsy migadra fa afaka mivezivezy de zay ve de mahafaly azy zay ray de nandeha koa ny resaka hoe za zao vehivavy ny avaratra ampy andizanao zao vehivavy zao za olona vehivavy boka avaratra za tsy mety gagapia hoe resaka langue environnement linguistique méthode d'enseignement de langue no resana amin'ny débat de manina tafiditra resaka hoe za vehivavy ny avaratra afaka andizanao de niteny koa izy hoe inao matsy le mpanambanimbany gasy le mpanambanimbany gasy de raha olona miteny an'izay mpanambanimbany gasy zay de tena tonga de allergique zany satria ny olona 200 000 manaraka ny pejikoto de tsy mieritreritra an'izay zavatra zay fa zay leo ianao mpanambanimbany gasy zay de ianao any amin'ny rehetrarehetra any amin'ny toerana misy nitovy anao amin'ny toerana misy ny T2 zany zavatra zany kanefa olona manana doctorat ve manana doctorat tany nivoaka tany États-Unis ve de mbola mieritreritra ny zavatra azavako eto isan'andro hoe fanambanina gasy de ho za hoe za tsy resaka amin'olo loatra zany kosa ambany ampaladi loatra zany efa tsy fidy ny ara ny olona T2 miteny zany isan'andro ato hoe la mpanambanimbany gasy la mpanambany tsy ambany hoana moa ny gasy iza moa zany ny mbola ina moa zany ambany gasy am'izao situation any Madagasikara zao amin'ny lafin'ina alefa any amin'ny Jeux olympiques vo manomboka de fa mifritika alefa any amin'ny ina moa zany rugby de mifritika zay zavatra rehetra alefa fritika foana ny gasy économie mifritika efa hitanao io farany am'izao tontolo zao ka tsy fantako hoe maninona le gasy no mbola minsista hoe tsy azo ambanimbanina tsy ambany aminina moa le gasy mieritreritra fe le gasy zany amin'ny situation Madagasikara zao na rano sotroina rano pompe na jiro ary am'izao 2024 zao tsy ananany gasy tsy hainy gasy mampandefa anazy de mbola mieritreritra ambony aminina gasy mbola mieritreritra ina moa zany le arrogance zany trop zany am'le olona bado fa ny gasy sasa mahalaka ny koto de fa matsapa hoe tsy fanambanina le izy fa itsika gasy mihitsy nefa ambany amin'ny rehetra misehatra rehetrrehetra iran'izao tontolo zao ny présidentsika tsy mana BPC aiza ny président iran'izao tontolo zao olona tsy mana BPC ny hitondra olona tsy mana BPC no arovan'ny officier généraux ny fololandam-bahoaka ny baiko ny fololandam-bahoaka olona tsy mana BPC ny mpanao mozika malaza ny star Madagasikara olona tsy mahay mitendry gitara tsy mahay mihira tsy mahay ninina de zany mbola arovana ka raha ohatra izy mbola milahatra am'izay ina zany hoe manambanimbany gasy eto fa tsy azo ny zavatra tiako ampiasaina eto fa ny olona manaraka any koa de malaza hoe fanairana ny gasy mba ho tonga saina ny ataony koto eto fa tsy fanambanina gasy ka za tsy anazavan'izay fa rehefa tsy takany olo zay de aloha hidaboka fotsiny any za tsy teresaka amin'olo am'zany allergique mihitsy raha misy olo miteny hoe manambanimbany gasy de faefatra manaraka an'izany de niteneny koa hoe ianao nanapotika an'ireo misy rehetrrehetra zao zaho nanapotika nipotehanao carrièrany ty misy farany ty de niteneniko hoe raha anao sehatra international ianao de tokony mahay langy mbola tsy mahay langy ve no alefany fanapotera ve zany fanaratsiana ve zany za tsy niteny mihitsy resipo hoe ratsy tsy niteny zany fa ny olona niteny zany fa za niteny hoe raha sehatra international aloha tokony mba farafaratsiny ny teny vahiny maîtrisenao fanapotehana ve zany karaha la raisy ny fanapotehana zany de ohatran'le misy anakiray le koa de tsy anazava tsony hoe inona zalateheniko am'le misy eny fa raha izy manana doctorat no mieritreritra fa nanapotika misy na mi-accusé anany zany ça vaut pas la peine iresaka amin'olo oatra zany de resaka débat mikasika langue enseignement langue sy environnement linguistique no resahana de manizy mampiditra hoe za viavy avaratra matoa izy mampiditra viavy avaratra zay de mitarika haine izy zay mitarika olona tsy ina moa zany le rehetrrehetra le tsy mirevy ana reny taritiny hiaraka aminy hoe za le vehivavy avaratra ina moa zany ianao miteny fa vehivavy avaratra tsy ina moa zany tsy mahay ninina fa za zao nianatra zay nyteneny tao ka raha ohatra izy mipetraka am'izay position zay ny olona avy any avaratra firiny ny saotra ana tamin'ny vidéo nataoko iny hoe
kasika ny olona ny avaratra azo ny olona tsara message tiako apeta amin'iny misaotra anao hoe marina nge zavatra teniny koto ary be de be vidéo mivoaka any milaza fa marina zavatra teniny koto mikasika an'le olona avaratra ary conscientisation le izy fa tsy fanambaniana fa raha izy raha le ramatoa manao doctorat any États-Unis mieritreritra fa ina moa zany fanambaniny olona ny avaratra le izy de aloko hoany tsy ao mihitsy zany izy ny tena marina tsy ao mihitsy ka za ody ina moa zany atao ina moa zany fika fotsiny le hoe fianarana langy ny atao débat ao fa raha dinina miresaka vehivavy avaratra izy miresaka za manamalimbany gasy izy miresaka fa izy T2 miresaka izy fa nanapotika le misy anaky efatra zany zany hoe tanjo le débat zany tsy resaka fampianarana langy fa elle veut en découdre andeha hiady izy andeha ina moa zany misy tanjona hafa ny ataony eo ka za de eny koa ny za olona intelligent tsy ho azo am'zany mihitsy tsy andeha hiady etsena na iridiculiser nizaniza no andanako tsy andany fotoana am'zany koto zay fa andeha le za tsy anary fotoana am'zany za manana ina moa zany manana ny asako manana ny vady aman-janako manana ny fialam-boly koa sy manazatra rehetrrehetra raha manana fotoana kely de zao za mirava miasa zao de isotro labera ery amoron-drano ary zay zao mifafina retako fa tsy vadika todo amin'ny olona ambany niveau be ohatry zany de fa tena manaraka an'izany ny débat tadiavin'ny gasy am'izao de mikasika resaka politika na fianana andavanandro ianany gasy zay ny m'intéressen'ny gasy fa tsy hoe environnement linguistique tsy zany fa raha ohatra ka ina moa zany tsy d'accord izy am'zara teneniko hoe le fianarana langy zany azo ianarana foana na tsy anatin'izay raha tsy d'accord am'izay izy de azo natao tsara mihitsy azo natao tsara mihitsy ny ina moa zany manazava afaka mampianatra izy afaka manome cours izy afaka manome conférence izy manazava n'izay point de vue mikasika langy zay fa ina naovana débat amiko raha ohatra miteny izy zany hoe zany anao doctorat to eto fa diso ny anao koto fa tsy mahay langy ny olona raha tsy niaina ao anaty le langy de ok diso tsy mila débat zany ianao no nanao doctorat anao no manana fahaizana mikasika nanao fikaroana mikasika ny fampianarana langy de azavao vidéo de vita fa ina ny idirako am'zany fa raha ohatra ny diso ny lazaiko hoe za sady tsy nianatra tamin'ny école française sady ina moa zany tsy niteny frantsay tao an-trano no tsy nanana namana amin'ny teny frantsay no mahay langy teny frantsay amin'ny niveau C1 C2 koa am'izao fotoana zao ka raha diso zavatra zay de tsy mampanino mitazomiko anazy fa tsy zay no atao ina moa zany atao argument itonanana eny amin'ny sehatra de veo anaovana ina moa zany tsy haiko ina zany lapidation sa ina ridiculisena zay no tadiavana na amoaka am'zany tsy azonao am'zany madama za tsy vendrana hatranao tsy bady hatranao de en plus n'zany koa misy mieritreritra fa hoe le ramatoa mivarotra varobarotra fatifatin-javatra io montre fausse ka ny amidinao tsy haiko inona koa friperie tsy haiko inona koa ny amidinao de tia laza izy zany mody manao débat amikoto de am'izay hitan'ny olona le pejiny de lasa ina zany malaza izy ahafahany mivarotra fatifatin-javatra io mivarotra montre fausse ko mivarotra friperie zao mivarotra ina koa mitenen'le olona ka za tsy atao fitaovana za tsy bady oatra anazy ka azo natao fitaovana ampalaza azy fotsiny voalohany indrindra za tsy bady oatra anazy azo natao fitaovana ampalaza azy ahafahany mivarotra ny friperie ministre izy ancien ministre izy mivarotra friperie mivarotra fausse montre olona manana doctorat avy any États-Unis izy fa za tsy azona am'zany de atao fitaovana zany ampalaza anazy amin'io ahafahany mivarotra da et de deux ataony ina moa zany ampidirina kizo zany de anaovana lapidation tonga eo daholo ny vehivavy any avaratra satria hoe ramatoa de tonga eo daholo koa ny T2 rehetrrehetra io le mpanambanimbany gasy io le manivaiva gasy zay mitadiavina eo de mialatsiny aminao madame mialatsiny aminareo ny andro rehetrrehetra fa je suis assez intelligent pour ne pas comment dire me faire avoir avec ce genre de truc tsy azo am'zany zany tsy azo am'zany tsy ndany fotoanako am'zany tsy ndany fotoana amin'olona T2 io raha io zavatra tehiny io T2 nazaveko teo olona T2
tsy ndany fotoana am'izany a sady tsy te iridiculiser ny tenako ampidina ny valeur aho ampidina ny inona moa zany ny ampidina valeur zay mihitsy ampidina ny voako amin'olo oatra zany resaka fampianarana lango ny resahana resaka inona moa zany environnement linguistique ka manina raha zavainy fotsiny ny point de vue inona ny resahany amiko fa za tsy azona am'izany piège zany za tsy olona bady oatra anazy ho azony am'izany sura daholo